Amin'ny fahafitony volana Jona no tonga voalohany any amin'ny tsena ny vokatra vokarin'ny orinasa Mabel, orinasa amin'ny vondrona Inviso. Akoho efa vonona andrahoana, bolongany na efa voatetika na sakafo vita amin'ny akoho no amboarin'ity orinasa izay voantokanana Androany Zoma ity. Tonga nanatrika ny fitokanana ozinina vaovao ny teny Anosy Manjaka ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tamin'izany no nanamafisany indray ny fanohanana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara sy namerena ny mahazava-dehibe ny tokony hamokarana eto Madagasikara ny vokatra rehetra ampiasain'ny Malagasy. Nidera manokana ny orinasa Mabel ny filohan'ny Repoblika no ny asa entiny amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy ny fanomezana asa ihany koa, ary indrindra ny fandraisany anjara amin'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny sakafo. Akoho 2 alina isan'andro no afaka ahodin'ny orinasa Mabel. Mpiompy mihoatra ny 770 ary mamokatra hatramin'ny akoho 5,000 sy 7 alina isaky ny 570 andro no efa iarahan'ny orinasa Mabel miasa. Itombo hatramin'ny 520 anatin'ny fotoana fohy ny mpiompy miara-miasa amin'ny orinasa, hoy ny tale jeneraly ny vondrona Inviso, ary ezahana ny ahatratrarana akoho hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy avy amin'izy ireo. Afaka manomboka miasa sy ho ela ny sampandrara misahana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena sy tamin'ny tsy ara-dalàna na ny aray. Androany Zoma no nanatateraka ny fianianany manoloana ny fitsarana tampony Emera Soloarimanana, tale jeneraly ny ity sampandrara miady amin'ny kolikoli ity. Taorian'ny lanonana natao Androany Zoma dia afaka manomboka mandray ireo mpiasa iaso amin'ny sampandrara. Efa voafaritra ao anatin'ny teti-bola-panjakana 2020 sy 2020 rahateo ny teti-bola iasany. Rafitra farany eo amin'ireo rafitra maro mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoli ity sampandrara ity. Izy no misahana ny fanageazana na ny fitazomana ireo arena sy fananana azo tamin'ny fomba tsy manara-dalàna, araka ny didina avoaka ny fitsarana misahana manokana ny ady amin'ny kolikoli. Dingana lehibe amin'ny ady amin'ny kolikoli izay mahasoa ny fitondram-panjakana ny fananganana ity sampandrara ity, hoy ny filohan'ny Repoblika izay nanatrika ny lalonana ara-pitsarana natao teny amin'ny fitsarana tampony. Manana anjara andraikitra lehibe ny sehatra tsy miankina eo amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Nanambara ny paikady entiny hanampiana amin'izany ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izany ny avy eo anivo ny fikambanana anjara masoandro na SPN, izay vondronan'ireo mpandrara tsy miankina amin'ny sehatra amin'ny famokarana sakafo Androany Zoma. 5 taona no eritreretin'izy ireo hanatanterahana izany, ny taona 2020 sy 2020 hatramin'ny 2020 sy 2020, ka ao anatin'izany ny famokarana sakafo misy otrikaina sy takatry ny mpanjifa rehetra, ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mpiasa ao anatiny, ny fiara-miasa amin'ny ankolafin'olona rehetra, ary ny famokarana sakafo amin'ny alalan'ny vokatry ny tany eto Madagasikara. Araka ny antotanisana avoaka ny ofisym-pirenena misahana ny fanjarian-tsakafo na ONN, dia tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasika ny 700 ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara. Anisan'ny andry anankiray fahara ny fampitomboana ny otrikaina ao anatin'ny sakafo ny sehatra tsy miankina, hoy ny solitena ny ofisym-pirenena misahana ny fanjarian-tsakafo na ONN. Tanjon'ireo mpandrara tsy miankina raha toe-karena misehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo moa ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny fandraisany ny sehatra tsy miankina anjara amin'ny fanatsarana ny sakafo eto Madagasikara.